mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifarinana nefa no erabanantsika tratrety talata fafitony volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky nomery toko fa efatra amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hitan'ny Balama fa sitraky Jehova ny hitahin'ny Israely dia tsy nandeha tahaka ny te-hanosika intsony izy fa mitodika nanatrika ny hevitra fotsiny. Dia natopa Balama ny masony ka nahitan'ny Israely nitoby araka ny firenena izy, ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tamin'ny Balama dia nanao ateny izy ka nilaza hoe: hoy Balama zanaky Beora, dia ny lehilahy izay voakipy ny masony, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsotoa, torana kanefa voahiratra ny masony. Endre ny hatsara ny lainao ry Jakôbô sy ny lasonao ry Israely io, tahaka ny lohasaha malalaka, tahaka ny saho amoron'ony, tahaka ny hazo manitra namlen'i Jehova, tahaka ny hazo sedera eo amoron'ny rano. Hisy rano mandeha avy eo amin'ny sininy, ary ny tarana no any amoron'ny renirano maro. Hisandratra no agaga ny mpanjakany, ary handroso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka amin'ny fitany Egypta izy, ary manan-kery toy ny omby manga. Handany ny jetilesa fahavalony izy, ka ho tapatapahiny taolany, ary aripany amin'ny zana-tsi-pikany. Mamitsaka izy, mandro toy ny liona, ary toy ny liom-bava, ka iza no hanaitra azy? Ho asoavina ilay izay manisy soanao, ary ho vaozona ny izay manozona anao. Dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka, ka nitia tanana izy dia hoy izy tamin'ny Balama: hanozona ny fahavaloko ny tsoko anao, kanjo efa nitsodrano azy intelo ianao zao. Ko ankehitriny mansira ho any amin'ny fonenanao ianao. Hoy izaho teo, hanome voninahitra anao tokoa, fa indro Jehova efa nisakana anao tsy hahazo voninahitra. Dia hoy Balama tamin'ny Balaka: moa tsy efa nilaza tamin'ny iraka ao izay nirahinao tamiko vahoaka nanao hoe: na dia omeny Balaka volafotsy sy volamena eran'ny trano na zaho, dia tsy mahazo manoatra ny didin'i Jehova, na hanao soa na hanao ratsy avy amin'ny saiko. Izay ho lazain'i Jehova ihany no lazaiko. Ary ankehitriny indro efa andeha ho any amin'ny fireneko aho, dia aoka hananatra anao aho amin'izay ataon'ity firenena ity amin'ny vahoakanao any am-parany. May masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tantaran'ny Balama sy Balaka ny mofinaina antsika ary afaka malala. Balaka izay mpanjakan'ny Moabita. Efa kely sisa dia ho tonga ao amin'ilay tany izay nampanantenaina ny zanak'Israely amin'ity tantara ity. Ary dia tonga eo amin'ny tanin'ny Moabita izy, eo amin'ny lemaka misy ny tany lemaka Moaba zany, izay tany mahavokatra dia mahavokatra. Fantatsika fa raha nika avy any Egypta ny zanak'Israely namakivaky ny ranomasina mena dia nandresy tonga tany an'efitra dia mivoaka ny efitra dia hamakivaky ireo firenena maro samihafa, ary dia naharesy ireo firenena izay lalovany rehetra izy tao anatin'izany, ny Amalekita, ny Amorita, dia saika resin'ny zanak'Israely avokoa. Reny Balaka mpanjakan'ny Moaby io fandresen'ny zanak'Israely ny fahavalony io. Reny Balaka fa tsy haitohaina mihitsy ny herin'ny zanak'Israely niakatra avy any Egypta, dia nitady hevitra izy hanoherana ny zanak'Israely izay efa nameno ny faritry Moaba. Dia naka hevitra izy tamin'ireo mpanolontsaina hoe: inona no atao hanohitra an'ireo amin'ny alalan'ny fampiasan-keritsika dia tsy hatohitra tsy hatohitra zanak'Israely izay niakatra avy any an'efitra. Dia lasa izy naka nanotapa inona no atao, dia nisy mpaminany, tsy tena mpaminany loatra arak'izay mety ho fahafantarantsika azy amin'ny mpaminany tamin'ny testamenta taloha, fa mpahita biskidy izay Balama ny anarany, avy any Mesopotamia izy,
zany hoe amin'ny faritra nisany nde ataontsika hoe Iraka fa tsy tena tamin'iny loatra malalaka be Mesopotamia tam'izany fotoana zany fa nahazo taty akaikiny Turkia taty mihitsy ara ny tanindrazany Balama. Nalaza be Balama maha-pisikidina pahita azy saingy lavitra ny Balaka izy de natsony Balaka hoe andana sahivy makaty Balama mba hanozona ny zanak'Israely zay tam'izany fotoana zany de nin'ny herin'ny ozona ny olona vanim-potoanany antikité tsika dia nantsoiny Balaka i Balama hoe avianao aty hozony zany hoe tsy tam'kery no nentin'ny nampiasainy fa tamin'ny alalan'ny lafiny ataontsika hoe ara-panahy zany hoe hozony reo zanak'Israely reo mba ho resy mba tsy ho tafitany am'izay zavatra tiana tongavany indrindra nitahotra Balaka de niakany ny zanak'Israely lay lemaka be amin'ny Moabita. De tonga teo amin'ny Balaka ary lay iraka volantsika ty manomboka ty amin'ny toko telo amby roapolo dia tsy nanaiky Balaka, tsy nanaiky Balama ora iraka Balaka hoe andao ianao fa mba tadiavy mpanjaka mba hanozona ny zanak'Israely dia tsy nandeha Balama satria nipitsiny fanan'Andriamanitra izy aza mandeha makany ianao na dia tambazana aza de tonga ndray niraka fanondrony dia nakarany Balaka tsikelikely ireo laharan'ireo olona manasany Balama ho any any mba atao hoe nakarany tsikelikely zany niaja mamboninahitra ireo olona reo mba ho matikena maso i Balama. Tamy voalohany tsotsotra lay mpanompo lay mpanompon'ny rahany tamy faharoa dia nataony olona ambonimbony indray ny laharany sady nitambazany voly Balama mba ho avy andeha hanozona ny zanak'Israely dia nandafo ny Balama satria nobitsihin'Andriamanitra izy ary tamin'ny fahatelo moa dia be de be mihitsy lay olona lay mpanompon'ny rahana ary niaraka tamin'ny tamby isan-karazany avianao aty fa mahazo tamby be ianao dia kanjo Andriamanitra ny teny tamy Balaka hoe tamy Balama hoe mandehana mandeha ihany ianao mandehana mandeha ihany ianao de nandeha Balama kanjo teny an-dalana dia sakana an'ilay anjelin'i Jehova ary lay ampondra no niteny manao hoe lay ampondra tsy nety nandeha satria nahita n'ilay anjelin'i Jehova fa Balama tsy nahita n'ilay anjelin'i Jehova nanaka an-dalana tezitra tamin'ilay tamin'ny ampondra Balama fa manino ianao tsy mandeha maninona tsy mandeha kapohan'ilay ampondra de lay ampondra lasa niteny hoe ka ianao nga tsy mahita an'io maninona ny kapohanao dia nandeha any moa avy eo navelan'Andriamanitra nandeha any Balama ary de tonga am'ty andininy fahavatra amby roapolo ty de rehefa tonga Balama isaky ny teny Balama de zao tsy nahavita nanozona ny Israelisy fa nitsodrano intelo be zao ny firenen'Israely dia lay tsodrano fahatelo ity eto am-pelantanantsika ity zay zara noforaina zay raha fitina lay tantara satria sarotra manazava ny andininy fahavatra amby roapolo toko fahavatra amby roapolo raha tsy azo ireo toko faharoa amby roapolo toko fahatelo amby roapolo mialoha ity tantara ity fa inona ny hevim-panahy aseho lay tantara voalohany de ny fahefan'Andriamanitra mifidy ny olona ampiteneniny. Balama dia tsy hoe mpanompon'Andriamanitra niaraka tamy zanak'Israely niala avy any Ekipta tahaka andro Josoa na tahaka andro Mosesy na tahaka andro Kaleba tsy zay izy fa olona hafa firenena mihitsy Balama olona hafa firenena avy any Mesopotamia olona tsy niaraka tamy zanak'Israely tany anefitra akory ary saingy nampitenenina Andriamanitra de manana fahefana hampiteny zay tiany tenenina. Andriamanitra manana fahefana hifidy zay tiany fidiana ary izay fahefan'Andriamanitra zay ndraindray mantsy itsika rehefa mieritreritra an'izany hoe fifidianan'Andriamanitra zany de heveritsika hoe ao anatin'ny tokotany ny finoana ihany no Andriamanitra ny manam-pahefana fa tsy tia am'ty fifidianan'Andriamanitra ny Balama ty ihany Andriamanitra no nampiasa olona hafa firenena fa tadodika tsara Kirosy mpanjakany ny Persiana zay namonjy ny zanak'Israely tao ambany vahoamin'ny Babiloniana nanana fahefan'Andriamanitra ary niteny tamy Kirosy zay jentilisa mpanompo sampy niteneny manao hoe mpanompoko ianao
zava-dehibe zany lay fahefan'Andriamanitra zany dia matanjaka de matanjaka amin'ny hoe manana mifidy zay tia ny fidian'Andriamanitra. Ndraindray isika kristianina mantsy dia ndraindray mieritreritra foana manao hoe zay tsy vonjena raha zay tsy vonjen'ny olona hafa foana fa tsy maintsy kristianina ihany mamonjy anay, tsy de zay loatra. Andriamanitra manam-pahefana amin'ny amonjenanao na iza na izy. Tsy azon'Andriamanitra atao ny mampiasa ny olona rehetra, na de ny mpanompo sampy aza, na de ny tsy bavaka aza, rehefa mamonjy anao Andriamanitra, rehefa itahy anao Andriamanitra de zao ananan'Andriamanitra fahefana na karazan'inona na karazan'inona na biby aza. Eto moa zany zao de hitantsika mpovitsara mihitsy fa ny apondra dia ny teny ain'Andriamanitra ny mampiteny ny apondra ho an'ny Balama. Noho zany dia ain'Andriamanitra namonjy ny zanak'Israely. Ary fantatsika tsara fa na de i Mosesy koa range, Mosesy nge ndrafoza ny petrahany, ndrafoza zay firenena mihitsy de Jetro rafoza olona hafa mihitsy hafa firenena. Zany hoe tian'Andriamanitra ho takaritsika mihitsy fa Andriamanitra manam-pahefana. Izay toe-panahy zay mila jerentsika mihitsy hoe io Andriamanitra io tsy manapetra ny heriny. Rehefa itahy antsika izy de mitahy antsika amin'ny fomban'izy Andriamanitra. Ary ananan'Andriamanitra fahefana hitahinanao sy hanampiananao ny zavatra rehetra. Porofon'izany dia ataovy hoe tsy mivavaka ny sinoa be dehibe ny mety misy sinoa mivavaka, misy sinoa tsy mivavaka amin'Andriamanitra. Nefa ampiasain'Andriamanitra izy ireny ka mahatonga antsika afaka mitoro filazantsara amin'ny alalan'ny teknôlôjia tahaka izany koa ny Japonais. Mety ny Japonais mety tsy mpivavaka saingy ny teknôlôjia misy Japonais miasa mafy any mahatonga antsika manana afaka mijery télé noho ny fahaizany afaka na misy koa any mety misy koa any Europeanina aza tsy mivavaka ate nefa ampiasain'Andriamanitra manao fikarohana ho antsika ka mahatonga ny filazantsara miparitaka maneran'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny internet, amin'ny alalan'ny onjam-peo isan-karazany. Zany hoe hain'Andriamanitra ampiasaina na de ny tsy mpino aza rehefa tian'Andriamanitra ny mifanaraka amin'ny planin'izy Andriamanitra. Isy lahatatra voalohany zay dia tsapatsika amin'ny fifidianan'Andriamanitra ny Balama. Naneken'Andriamanitra ampiasan'ny Balama. Fa ny faharoa de zao tsy hoe Andriamanitra ihany koa no mifidy ny olona am'izay tiany, fa Andriamanitra koa no mametraka eo am-bavan'ny olona zay tiany tenenina. Andriamanitra ny mametraka teo amin'ny vavan'ny Balama. Balama zany amin'ny fotoan'io efa nokaramain'ny Balaka hoe hozono ny zanak'Israely. Ataovy zay anzonanao andreo zanak'Israely reo, tambatambazako ianao. Dia inona tsy nataon'ny Balaka mba haresy lahatra amin'ny Balama hanozona ny zanak'Israely. Kanjo isaky ny teny Balama de zao Andriamanitra mametraka ny teny eo amin'ny vavany. Ka tsy lay ozona ny voatenin'ny Balama fa lay fitahiana ny voatenin'ny Balama ho an'ny zanak'Israely. Ary dia asehon'ity boky nomerity zao Andriamanitra manana fahefana amin'izay tiany olona iray no tenenina. Ary de tezitra be mihitsy atsika amin'ny andininy fahafolo de nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka. Satria Balaka ny andro mihitsy hoe ozona no tenenin'ny Balama. Ka tsy ozona ny tenenin'ny Balama fa fitahiana ho an'ny zanak'Israely, tsodrano ho an'ny zanak'Israely hoe ho asoavina ne zay manisy soanao, voaozona zay manozona anao, hasandratra no agaga ny mpanjaka, nandrozy voninahitra ny fanjakany. Zany hoe tezitra Balaka satria nananteny izy fa hanao zay tiany ho tenenina i Balama, saingy na i Balama sadaikatra satria tsy avy amin'ny Balama lay teny fa avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra no nampiteny an'ny Balama. Hoy Balama hoe kak'Andriamanitra nge ny nampiteny ahy. Fa angamba izy manao hoe tsy mahazo manoatra ny didin'i Jehova. Andininy fa 3:10 dia ny mpanompon'Andriamanitra ravako malala ny mpaminany
na inona de zao rehefa nifidian'Andriamanitra izy de Andriamanitra no manome izay teny sy izay afatra entiny ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpiarabelona. Indraindray ny fiarahamonina mety ho tsy mahazaka an'le afatra entin'Andriamanitra ampitondraina ny Balama, tahaka ny Balaka eto tsy nahazaka, tsy mety tamin'ny Balaka le izy. Saingy zao tsy afa-nanoatra mihitsy Balama. Hoy Balama manao hoe ka tsy hitako nge Andriamanitra no nampiteny aho, hitanao fa Andriamanitra no ananatra anao. Amin'ny 5:20 afaka malala misy fotoana mafy amintsika indraindray ny afatry ny fiangonana na ny anatry ny ray aman-dreny na ny anatry ireo zoky na ny anatry ny pretra na tahaka izany ndraindray mafy amintsika satria tsika ndraindray miandry zavatra zay mety ho andrasantsika. Fa izao rehefa Andriamanitra ny mampiteny dia tsy afa-manoatra ny olona irahan'Andriamanitra fa de milaza zay tian'Andriamanitra tenenina. Fa mila fanetretena ho an'ny fiarahamonina na fanetretena ho an'ny fiangonana ny fandraisana ny antso na ny tenin'Andriamanitra zay ampitondrainy ny mpanompo, ny ampitondrainy fiangonana, ampitondrainy mpaminany, ampitondrainy koa zareo zay tian'Andriamanitra ampitondraina ny avatra. Fa ny fahatelo de zao tsy hoe olona tsara koa Balama, tsy hoe satria Balama nampitondrain'Andriamanitra ny teniny de olona tsara Balama, tsy hoe satria Balama nanaiky ny raha ain'Andriamanitra, napetrak'Andriamanitra teo amin'ny Balama ny teniny de olona tsara Balama, tsy Balama dia arak'izany hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 Balama dia nindray tsikompakomba tamin'ny Balaka. Zany hoe inona ny dikan'izany? Zay natokan'Andriamanitra nanakana ny dian'ny Balaka, ny dian'ny Balama ato zany amin'ny Balaka, ka natonga an'ilay ampondra zay nahita ilay anjelin'i Jehova fa tsy Balama nahita ilay anjelin'i Jehova. Ny antony de zao tao anatin'ny Balaka ihany, tao anatin'ny Balama ihany ny finiavana izay ataontsika hoe anota hanaraka ny sitrapon'ny Balaka. Tao anatiny ihany io. Fa Andriamanitra no nametraka ny teny teo amin'ny vavan'ny Balama. Na Balama zany tsy hoe tsara, fa Balama de mpanota ihany. Mpaminany zay nanana ny Petera koa nanafatra ny eo amin'ny taratasy nosoratany. Ny Apokalipsy samy miresaka ny Balama avokoa na i Petera na ny Apokalipsy, laza ny toetra ny Balama zay ataontsika hoe tsy marina tsara io. Saingy na de tsy marina raha ny toetra ny Balama de zao nampitenenin'Andriamanitra mandrakariva izy. Ary nanjary tonga ohatra itoetran'ny Balama zay ataontsika hoe ndraindray aza tsy nadio fa nandray ny kolokolon'ny Balaka mihitsy aza i Balama, hitantsika amin'ny tohiny rehetra teo. Saingy amin'ny farany de zao aty amin'ny 5:20 de niaingy Balama ka lasa nody tany amin'ny fonenany, fa Balaka kosa nandeha tany amin'izay nalehany. Nefa rano de zao tsy tafaraka mihitsy Balama sy Balaka, tsy tafaraka noho ny antson'Andriamanitra tamin'ny Balama hoe mila mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Ohatsy manao hoe inona ny afatr'Andriamanitra? Ny afatr'Andriamanitra de zao Andriamanitra rehefa maniraka de mitaky fakatoavana. Mitaky fakatoavana ho an'izay irahina ary mitaky fakatoavana koa ho an'izay mandray ilay iraka ampanaovan'Andriamanitra. Fanetretena zany ny tadiavin'Andriamanitra, fanetretena, fakatoavana ary fanekena ho ampiasain'Andriamanitra. Andriamanitra de tsy mahafoy ny mpanompony. Mitodika amin'ny zanak'Israely tsika eto, Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny zanak'Israely fa hitahy ny zanak'Israely de mitahy azy hatramin'ny farany izy. Ary zany ny toko atsika lavako malala be de be amin'ny fiainantsika ny zavatra tsy ampoizina manodidina antsika.
ny zanak'Israely nge tsy mahafantatra an'izay resaka Balama sy Balaka mihitsy zanak'Israely de ao de mandeha ampahatsorana andeha hamakivaky ny hevitry ny lemaky ny Moabita tsy mahita akory an'izany resaka ty ambadika ty rehetra zany Andriamanitra no mahita an'zany mandamina an'izany olana eo amin'ny Balama sy Balaka zany Andriamanitra mahafantatra an'izany zavatra ny ambadika rehetra an'izany zanak'Israely tsisy nahafantatra an'izany fa mandeha manaraka amin'ny planin'Andriamanitra fotsiny azany mitoko atsika rehefa koa malala amin'ity fiainana ity mety misy olona ange any ambadika any na mety misy zavatra any ambadika any zay tsy takatra tsika indraindray mety tia hanimba tsika de mikomemitsika tia hanimbany mety ho fiadanam-potsika sy ny fifaliantsika mety tsy takatra tsika mihitsy zany fa Andriamanitra any ambadika any dia miasa any ambadika any Andriamanitra miasa manakana zay mety ho eritreritra tahaka ny ataon'ny Balama eo amin'ny fiainantsika ka mahatonga ny fiainantsika tsy sambatra ary dia etony ary de manome toky atsika zany eto ny boky Nomery fa Andriamanitra miado atsika mahatonga atsika sambatra Andriamanitra miado atsika ao anatin'ny adi-tsaina ao anatin'ny zava-manahirana eo amin'ny fiainantsika isan'andro io de mahatoky isika fa Andriamanitra tsy midaza-potsiny mety tsy hitatsika akory ary zay mety ho fahavalontsika any ananany fa Andriamanitra mahita ny reny de Andriamanitra miaro atsika io azo fijalian'i Kristy izay no anombona ny zanak'Andriamanitra tamin'ny azo fijaliana io de azo fijaliana izay mitoetra ao am-potsika ka mahatonga atsika manana fifaliana mahatonga atsika mandresy reny tenenin'ny Paoly manao hoe inona moa tsy omen'ny tompo atsika men'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra fa manana finoana matoky azy fa manana an'Andriamanitra zay eo akaikinao ianao mahita ny zava-tsarotra mahita ny lalovanao isan'andro ivavaka sika tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny fanomeza tokony teninao fa ianao dia mahita ny lalana hitondranao anay tsy hitany masonay akory azy zay zavatra rehetra manodidina anay tsy fantatray fa ianao kosa mahita de ianao mitantana sy mitondra ary mivimbina sy mampifaly anay de ampahirezo e tompo anana fanitretena ampahirezo anana fifaliana ampahirezo anaiky fa enao Andriamanitra de Andriamanitra velona ary manamarina fa izay manisy soa anay de asoavinao dia izay tompo ataovy fiasana velona mitondra soa any mpiarabelona aminay ko dia mamelany erokay am'izay rehetra mety ho fitavozavozanay amin'ny fijoroana vavolombelona fa tehirizay ho fiasana velona mandrakariva ambany fahasoavanao ta io nitokatrano tsirairay manaraka zao mofonay zao Jesosy am'izao vanim-potoana sarotra izao de ampahirezo ny isa-tokatrano ampahirezo ny isam-batan'olona me fahazavan-tsaina ahafantatra ny sitraponao dia vavak'izay ho an'ireo marary ho an'ireo manana ady am-panahy ampahirezo izy reny Jesosy ary me fifaliana sy mitoetra ao aminao hatrany aminaranao Jesosy amen